katsaka amin'ny fotoana rehetra. Miisa sivy ireo olona vaovao voatilina ahitana ny tsimikaretina koronavirus. Olona enina amin'izy ireo no avy any Toamasina ary ireo 3 ambiny dia avy eto Antananarivo. Ahitana zazalahy 12 taona amin'ireo voatily vaovao ireo. Tafakatra 2 amin'ny 100 amin'izao fotoana izao ireo olona mitondra ny tsimikaretina koronavirus eto Madagasikara, ka ny 12 amin'izy ireo no sitrana ary tsy misy ny anana fohy, hoy hatrany ny mpitondra teny ny CCO Covid-19, Professeur Anta Marie Daniel Vololtiny. Miantso ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny Fokotany anaramaso ny fihiboahany eny amin'ny manodidina misy azy avy ny ministry ny atitany Tina Razafimahefy. Voalaza ny fa mbola maro ireo olona hita mivoaka eny an-dalambe amin'izao fotoana izao raha ny eto an-drenivohitra. Mbola mampatsiahy ny mahazava-dehibe ny fijanonana any an-trano izy. Miisa 200 eo ireo olona no tanterana ary 420 ireo sidina no tanterahana nandritra ireo 3 andro nahafahan'ny ireo mponina nody any amin'ny misy azy avy araka ny tatitra nataony teo anivon'ny Tsaradia mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka. Ho an'izay nisafidy ny andeha taxi brosy dia nahatratra 7,000 ireo nandray fiangana teny Andohatapenaka ka fiara 570 no nitatitra azy ireo araka ny nambarany Charles Rakotonirina, mpanolontsaina teknika eo anivon'ny Ministeran'ny Fitaterana.